izay atao ho an'ny zandary. Ny zandary sy manao tratra manao amin'ny resaka kolikoly io satria io no hanomezana tsiny anay dia za zany efa miteny tsy mitsitsy mihitsy amin'io fa ny angatahako fotsiny dia ho amin'ny mpiara-miasa manohy an'izay ezaka fanadiovana ataonay. Miala tsiny namana be dia be hitako ny ao amin'ny fitsarana sy namana tena akaiky ianareo zany no teneniko apahibe masy eto hoe rehefa tena ataonay izy io ao anatin'izay fitsarana zay ny conseil d'état, rehefa mba tena mandray ny andraikitray izahay dia aleo hitohy an-trano le izy. Fa maharary azy zany nena za vao tonga komandin'ny gendarmerie Pyrénées misy olona tena maloto mihitsy dia mahazo gain de cause izy any amin'ny conseil d'état dia lasa andoha vola be koa ny gendarmerie Pyrénées rehefa aveo. Mampahery ny olon-dratsy zany ka tsy mety ho anay zany. Le izy moa nareo masy mandidy amin'izay ditoanareo fa zay mbola miteny foana hoe aleo ny tombotsoan'ny be sy ny maro no jerena. Ka raha ohatra ka zay ny tombotsoan'ny be sy ny maro olona efa nangalatra namono olona nanaribasy dia avy alao izy andeha any amin'ny toerakafa misy azy any fa tsy mila an'izany tsoa zay ato amin'ny gendarmerie Pyrénées. Zay zany no voalohany tenenina. Ny faharoa zavatra tenenina aminay zany dia io resaka hoe miseho lany izy ny any atsimo dia ny resaka hoe azo lazaina hoe tsy fahaiza manao nga no tenenana azy. Ezaka arak'izay azo atao koa zay isy zany ny adéquation formation emploi ary tsy maintsy valorisena ny formation. Efa natomboka zany tamin'izay komandin'ny farim-piadin'ny gendarmerie Pyrénées Antananarivo dia hotohizana manerana Madagasikara ary manantena fa atsoatsy tsy misy tsony ny zandary ho resy tosika ny jiolahy.